Faly miaravantsika rehetra amin'izao alarobia fa 9 ny volana oktobra izao. Ny rampisaodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fitsanganany tamin'ny maty no nanome antsika fanamarinana. Ny teny fanokafana dia ao amin'ny Korintiana 2:5-20 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Milaza ny Baiboly ao amin'ny Romana 4:5-20 fa Jesosy Kristy dia natolotra noho ny fahadisoantsika. Izany hoe maty noho ny fahotantsika izy ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Milaza ny Timoty 2:7-5 fa nohamarinina tao amin'ny fanahy izy. Nahoana tsy maintsy nohamarinina tao amin'ny fanahy izy? Ny antony dia satria natao ota ho antsika izy. Araka ny vakiana ao amin'ny soratra masina fanokafana, tonga ota izy. Tena mahagaga izany satria tsy milaza fotsiny ny Baiboly fa natao mpanota na fanatitra noho ny ota Jesosy, fa natao ota. Midika izany fa ny toetra sy ny natioran'ny ota mihitsy no napetraka tao amin'i Jesosy. Tonga naka ilay tenantsika taloha izy. Ny natiora ota tao anatintsika no lasa natiorany. Mandra-pahafantaranao izany dia tsy ho azonao mihitsy ny fiainana ao amin'ilay zavaboary vaovao. Ao anaty koa moa no nahatonga antsika ho fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Eritrereto izao, le tsy nalala ota, le tsy nanota koriny, tsy mbola niteny ratsy na niteny zavatra diso mihitsy izy, dia ilay tsy nisy ota no natao ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Wow! Rehefa nandray ny natiorantsika sy ny sazy noho ny otantsika izy dia nitsangana tamin'ny maty tamin'ny fiainam-baovao. Ary araka ny Baiboly dia niara-natsangana taminy isika. Efesiana 2:2-5 misy an'izany teny izany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia hoy Andriamanitra: zanako ianao, izany no niteraka anao androany. Ao amin'ny Salamy 2:7 sy ny asan'ny apôstôly 2:17-17 misy an'izany teny izany. Tena zava-dehibe izany satria nanamarika hoe nateraka indray Jesosy. Nateraka indray izy rehefa nanangana azy tamin'ny maty Andriamanitra. Tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia nitsangana ihany koa isika satria tao aminy isika. Tena nilaina ny azy ny fitsanganana ary ny antsika ara-dalàna. Saingy tamin'ny fotoana nandraisanao an'i Jesosy ho tompo, io fitsanganana ara-dalàna io dia nanjaritsaika efa nilaina tao amin'ny fanahinao. Noentina nivoaka avy hatrany avy tao amin'ny fanjakan'ny eziny ianao ka natsipy tany amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, niaraka tamin'ny fanamarinana ara-dalàna. Nohamarinina ianao. Ny fitsanganany tamin'ny maty no nanamarina antsika. Hoy ny Romana 4:4-5 hoe izay natolotra sy novonoina noho ny fahadisoantsika ka natsangana mba ho fanamarinana antsika na hoe fanafahana antsika, mba hisian'ny fifandanjana sy hanafaka antsika amin'ny eloka rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Ny Fiangonana Krista Embassy Madagasikara dia manana fotoana lehibe amin'ny asabotsy izao eny Antsahamanitra amin'ny 10 maraina. Fotoana miavaka io fotoana io. Fotoana miavaka ho anao io fotoana io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka na inona olanao, tongava amin'io fotoana io fa manana vahaolana ho anao Jesosy. Na hafiriana faharetan'ny olanao, tongava amin'io fotoana io amin'ny anaran'i Jesosy.